Audio Jungle. mialohan'ny anarantsika ity tantara indray miaino ity dia tsara ny ampahafantarana antsika fa tantara tena nisy izy ity ary nitsoahana avy amin'ny tantaran'ireo zazamanga. Maro amin'ireo tanàn-dehibe sy tanàna kely eny amorontsiraka eto Madagasikara amin'izao no mbola ahitana tanàna atao hoe Tanamakoho, izay azo adika tsotra hoe tanànan'ny Makoho. Ny Makoho dia anarana nomena an'ireo olona mainty izay nandevozina avy any Afrika. Mahakasika an'izany indrindra ity tantara ny zazamanga ity. Mivoaka kely ny faritry ny Merintsika ary tao atsimo antsinanana tao ny tena nisehoany. Akoatra ny tantara ny Ray Nitratra, ilay Makoho izay nitarika ny tolona sy niaraka tamin'ireo misionera teto an-drenivohitra. Ivelan'izay atolotra-pitiavana ary ny tantaran'ireo zazamanga izay nampandalovina ny vavahadin'ny fanadinoana tany am-piantohana. Atolotry ny Solanga Radio FM 100 anareo zao. Yes. Ilay vavahadin'ny fanadinoana. Tantara tena nisy notsoahana avy amin'ny asin'ny zazamanga. Narindra ny sarobidy Rakotondravao sy Nofy Andrianjaka. Ireto avy ireo namelona ny tantara. Ry Anaramasoandry sy Artoky. Niaraka tamin'ny Nofy Andrianjaka, Tendry, nomena Emilio sy Finoana Razana Jato. Mikirakira ny lafin'ny teknika sy nanatotosa. Nofy Andrianjaka. Nandray feo Hermanina Sandratiana. Ilay vavahadin'ny fanadinoana. Ry Andrimbavy, so dia tsy mendriky ny anatona anao akory aho ilanjany ireny voninkazo kely reto. Mpanompo ihany fa matoky, saingy nivozonofiko kepaka sy komafika. Tsy mendriky ny anatrika ny famirapiratany davanao voarakotra dia mondra. Andraisany akanton'ny voninkazo entinao e. Fa iza loatra sady ianao no samy manatona. Ranjanana azy vaventy sady fatanao. Manga fihodirana ny endrikao ary balika ihany rehefa vaky masoandro. Lofo ry Andrimbavy a zaza manga mpanompo mahery fo. Isan'ireo atoko isan'irainao ary mpiandry akaiky ny osy amanondro nareo aloha hatreto. Asa alohan'ny andehanana ihany andavaka any. Malaza loatra mantsy fa averezan'ny saina sy ny fanahany amin'izany tany anaperanareo ny zonay mpanompo an'izany. Ay, isan'ny mpanompo koa ianao. Eny Andrimbavy. Ka nahoana tsy ditako miditra andapa? Hitraka rahalahako no mpaka osy amanondra ny andapa fa za kosa efa miandry ety ajaha ity. Traka? Eny Andrimbavy. Le zandrin'le mpanompo vaviko ve? I mavo zay. Lay zoko vavy mpiakadapa. Zany hoe terimena-da zany nareo? Eny Andrimbavy. Tena mahafinaritra ny fiasan'ny mavo. Ary tiako ny fahazotoany saingy madilo ny fahafahana dadiaviny ny sofiko e. Fahafahana zay raha tsy loza tany tsy ho azonareo raha araka ny siodrezaka henoko avy amin'ny tandapa-ramanitra andrina. Nefa kosa Andrimbavy, antenainay fa omain'le mpanjaka rainao.
rehefa tonga tokoa izany fotoana izany. Asa re Fa maninona eto ianao? Ary nahoana ny tsy misy miaramila mpiampina? mangala dia ihany afa te resaka amin'ny zavaboary ety an-tsay, indrindra amin'ny ora tahaka izao, malefaka, milamina, mangina ary feno fitoniana. Pahabony zato akantonao ny foko-ny mandingam-bala randrim-bavy. Rendiky ny fipalitro ny masonao tia misavika avy hatrany ny akodimiran'ny fanahiko. Toa voaravitra ao sahady mantsy ny erakeraky ny fahasahiako manantona anaoko. Andray, fa iza loatra ary tia nanaitra ny foko mbola resy tory. Toa feno fahasahiana ny vavany an'olo temondrany ny ampisaonako. Ieny, hifonako ny fipetsipetson'ny foko tia manandrakandra-tsiro. Raha ny faniriana tokoa avy hatrany dia hifikitra ka ho faty akazo tokana. Ary dia ho tabadoa ianao na ny fatinao aza lany nivitsitra any anaty ala-masiso any. Izany ve sanatria no asetroko ny fanirianao e? Handray randrim-bavy, mampangovotra ny fiteninao. Ny fonao efa tsinjoko tsy andefina, fa ny eritreritrao no hamingana ny tongotro hiantsona ho lanin'ny vorondia. Ka omenao an'iza ary tia vonina moza mavo anitra ity e? Ho anao angamba. Eny e, hitako tatsy dia nitangosako. Tsy angamba fa tena ho anao e. Andray, sa ianao andrary ny randram-balon-dramanitra andrina ry lofo a. Nefa tiako ny asikanao manaitra ny hetahitako rehetra. Ka setroka mananiky ny avo izany ny fionantsika ka maninona raha roso afina pomporandrem-bavy amino? Dia isoko miadana ary ianao ankafina. Maninona mora izay no isatara-paradisa ka andao fa atoroko tsy ambaratelo ianao. Dia lehilarana miabo misolanga miakatra ao an-dapa. Amin'izay fotoan'izay afaka mitsena foana ianao. Andray. Mavo, Yaminy, fa manino eto amorom-pary arivariva eto ndry? leo be ny ao an-dapa retsy ary mavo a. Aleoko maka-rivotra eto sady mba miala ny korotan-kiaky sy ireo governorany. Ka raha hitan'ny tandam-paramanitra amin'izao moa izany ianao dia anakory ny valiteninao? Mavo a, zanaky ny mpanjakana izy fa tsy mpanompony akory e. Ahoana moa ny didin'ny tandam-paramanitra amin'izay ataoko? Motsy raha ihany ny baiko tokony arahany, dia ny anompo izay mametraka azy teo amin'ny fitantanana. Randriam-bavy a, hitako masika sy masan'ny teleriana ianao izany. Rehefa eo anoloan'ny tandam-paramanitra atao milofika kely tahaka andray lofo tapa-kelatra. Marina ihany ianao ry Mavo a. Raha ny fisafotofoton'ny foko dia anisaka vohatra ray. Raha ny fikarokaroky ny saiko kosa dia mety anakorotana lohasaha. Saingy toy ny alin-drano malefaka ihany izany rehefa ireo amin'ilay femaherin-dramanitra. Atahoana ry Mavo a, mbola vorokely tsy aharelatra marina ny avanao. Asa roviana vao azo fahafahana. Yamina, totoy tany fa tsy maintsy isy andre ny fahafahana tadiavinao. Mbola mafy lavitra no izao mahazo anao izao anie ny zioga lanjainay mpanompo e. Indrindra ireo lehilahy voatery hanompo anareo. Haiko izany ry Mavo a. Nefa aleoko ihany toanareo. Voageja nefa afaka mitiza safidin'ny fo fa tsy terena tahaky ny nenay zanaka ny mpanjaka sy sokajiana fahondriana. Ary dia tsy avela ity olona hafa volon-koditra. Ny andrem-bavy eo, fiza ny mpanompo lahy nalatsa-pitiavana anao e. Aza miteny mafy loha sao dia misy mpiandry samy odiody ry Mavo a. Aleo fa rehefa ny andapitsika resahako ianao, sady afaka manampy ahy Mavo amin'izay mampita. Lofo fa maninona raha mamonjy tsy fandriana amin'izay ry se a? Efa mamanton'alina anie izany andro izany. Jereo fa na ny miaramila azy to efa nanakatotra ny daholy.
se kosa nefa teto mbola mandeha fa vinany eo ihany. Lofo mba eniny se ve zany teniko zany e. Manginy se alorotraka. Misy zavatra jereko eto matoa tsy mbola mandry. Ohatry finna jereny se eo e. Sady toa mitily amin'ny maso lavitra mihitsy ane se zany e. Jereo ny se reo toerana fiasantsika ireo. Misy fanala kely roa mitsolopolopo to manome famantarana zany. Efa ela ihany any nadinika azy teto fa tsy azo konina mihitsy hoe inona ireo. Eo ery se jereko. Ty e, somary atopazo miakatra ny fijeriny se. Raha tsinjony se le sary vorona vaventy dia eo anilany io misy fanala roa mirehitra to mitsitapitapy zany. Eny tokory se a. Raha zao fahitako azy zao dia karazana ova angalatra fitaovan'ireo. Efa nahiko mihitsy mantsy fa tsy maintsy misy mpanompo hafa mijery zao asantsika ty andavaka ty zao. Ary mitsaiko an'ireo miaramila mitazona basy. Tsy andrery seritraka ny saiko fa ahoana ka? Za misaina hoe sao dia mba ireo mako namantsika ireo mitady izay istahantsika ato. Zany ve hoy se? Karazany tokoa avelany serery zany a. Avelako rery ahoany seritraka. Moa tsy efa voadina ataontsika ny hoe miara-maty dia miara-belona. Ka zary se tsy amelan'ny mafo anabaviko anompo andriana ato a. Raha misy efa hafahako. Iza moa no miteny any seritraka fa amelan'ny mavo rery ato tsika. Asako. Iza ny mahita raha adininy se ny fisin'ny anabaviko. Sady menatra ihany ary lofo a. Izy ihany mantsy ny anton'izao fahababoantsika ty an-tany lavitra ty zao. Aza miverina amin'izany tsony draka. Efa fahavaratra indimy zany tsika raha ny fanisako azy no davela tato a. Efa betsaka ihany koa ireo afatra nalefako mba hipakany amin'ireo namantsika mako. Indrindra zao fangejanantsika izao. Ary mino aho fa zareo mihitsy ireo e. Efa androna teo leo mantsy zay no nahatsikaritra azy ireo teo. Tsy niova toerana ary tsy nihetsika teo mihitsy. Ary rehefa mamantona alina tahaka izao ihany vo tsinjo. Azony se antoko ary ve aloha zany e. Azoko antoko ary traka. Ary efa nanomana mihitsy amin'izay brigady rehetra antosirana ato a. Orlofo a. Toerana sarotra ngety iasantsika sy anompotsika ty e. Moa tsy voadiniko se fa elanelany vohatra roa avo be sady lalina. Tsy vitan'izay fa didin'ny rano mamy lalina be sady feno mampa. Aiko ka. Saingy izay fotoana efa elan'ny janonantsika izay ny fa mba nandinehan'izay fotoana ialantsika eto e. Ary nidirantsika any andapa mba hakana ny mavo zandriny sesy. Sy iza se. Le fitiavany se tsy ho tanteraka mandrakizay. Aza misaina na dia kely fotsiny an'izany ho aho. Jereo aloha ny amin'se vao manakatra an'izay volana takarina ary lofo a. Diso seritraka. Fa ahoana ka? Ny fitiavana mahery noho ny zavatra rehetra mamono izay verina mandoro. Eny manafotsy ny volokoditra nambaniana sy namavondra. Ohatra e. Fa se ve adaly e. Ny volokoditra se ve raha mainty dia ratsy ka. Io no nanaovan'ilay zanahary atsika ka tsy haiko hoe maninona io no lazainy se fa ratsy. Tsy ny tenako na ny tenany sena atsika zazamanga no milaza fa ratsy zao lokontsika izao fa ireo tompontsika, ireo mampanompo atsika, ireo mangeja atsika izay manana volokoditra mazava. Ka tsy afaka handoko an'izany mihitsy anese ka ho tonga fotsy fiodirana ho sakaizan'ilay zanatongoana ao an-dapa ory lofo e. Androko foana se ny anjara omenjanahary ahy. Ny foko raha hitepo dia tsy azoko ferana. Saingy fony mbola nivoaka ny vavahady ny fanadonoana tany an-tanindrazantsika dia efa namela rakitra tadidi ny saiko mba tsy hanadino ny lokoko. Na dia niazahana novonoina aza saingy hiady aho. Hiady ny fahafahantsika. Eny e, ny fahafahako mantsy. Ny fahafahako mity izay ho tiaviko. Ny fahafahako eo ambanin'ny vahoan'ny fotsioditra mangeja ny fahasambarako. Nofonofon'ny rerakasany en'izay. Amin'izay fandriana dia akipeo ny maso. Fa merena aloha se dia avy mitazana fa reniny miova toerany reny anie ilay fanala mazavy.
ny tokoa dia ahoana ny atao? aleo miandro izay famantarana farany omeny dia hita io e. Mavo ny andrian-daranomanitra misy ilanao ahy nga tompoko. Saivo mandroso atamiko ny zanak'iny mpanjaka iny. Faingany ianao? Ka ito zao andrian-da mbola... Inona mbola ihanananao eo e? Angy ianao Ka araka ny lazaiko anao ane dia mbola tsy ao izy tompoko e. Fa izany nanome alalana azy ivoaka amin'izao ory izao. Motsy fotoana iresahako aminy izao. Ary ngamo tsy tokony heramiko izy rehefa ivoaka rehefa tsy eo ny rainy. Ka tampoka be ny elanteur andrin-dao. Nisy ireo mpanompo vavy tsy salama tamin'ireo zazamanga miasa any an-davaka dia tsy maintsy nandeha nijery fahasalaman'izy ireo any izy. Fa ny zazamanga mpanompo indray izany ny ambony aminy faty zahafofom-badiny. Ka efa nanafatra mihitsy izy randrin-dao. Manamantsy izy fa sao aretina mifindra le mahazo ireo mpanompo vavy avy any an-davaka ka horipaka ao ireo ary tsy hisy aza vitsy izay ankinona amin'izy ireo. Dia nijerenao fotsiny izy nakany fa tsy mba nanakory anao raha sanatria tokoa ka aretina mifindra no azon'ireo zazamanga ireo any an-davaka any. Tsy tao an-tsaiko izany randrin-dao. Izany tokoa ve moa takatry ny sain'ny olona toanao? Rehefa izany dia voasazy ianao. Andray tompoko. Tsy laiko mikitika rano-kobana miditra ao amin'ny toerana fikarakarana sakafo fotsiny aloha mandra-pilatsaky ny didy vaovao. Ifonako re randrin-dao. Raha sazianao aho dia anao ahoana indray ny kapoka mahazo ny lamosiko sy ny fanararaotana ataon'ireo miaramila anao ireo. Indrindra rehefa midy eo ambany fiboanao aho. Ka dalanao izany. Voalohan'ny tompona andraikitra amin'ny aminy ianao kanefa dia izao ny ataonao. Mendrika ao anao izany ny sazy misimisy kokoa. Lehilaviko re ny faladianao re andrin-dao. Oka tsy ho sazianao aho. Raha ny fihinanan-tsakafo tsy mampaninona fa reto kapoka mangiry-firy miatra amin'ny lamosiko. Ny fanararaotana ranofa ataon'ireo miaramila anao izay mila nongotra ny haiko e. Mamela ary tandapo. Miaramila, alay voany io dia izay anaovanareo azy ihany. Lofo. Amina. Dia ora farany aminako anao ve fiarify e? Tsy ry Amina. Fiatombohan'ny fahasambarana izao. Ilay ratra nantenaina an'olatra ny mety mbola hitatra e. Ary efa miomana tsika. Aiky fa nitsoaka ny lapa ianao vao lasa ny mpanjaka. Misaina ny tsy hiverina intsony ianao satria ately lozoka maizina nofoko dia hiara-maty tsika. Tsy ry lofo ah. Nanofa dika fa hamonjy an'ireo reika mba ny an-davaka fa marary mantsy ireo any satria ritra rano. Misary sakafo ka saika anaty trambiato azy ireo ah. Izany aza nandalo aho fa ianao no tena tondia. Aza mandeha mory lofo ah. Ataoko ahoana ny afoy andreny fotoana mamitsika reny. Misaotra fa fo hafa mihitsy ny ianao ry Amina. Fon'ilay zanahary natao hiambina ny fanandevozanay ianao. Mitrotro sabatra fitilely ianao hiarovana anay. Saingy asa raha vely fahavalo amin'izay sabatra lazainao. Malefaka ny nofoko, malemy ny heritsaiko. Ianao ny hery lofo ny anteherako e. Le arivany eonatsika dia nampiraikitra ny fokotony ny dita teo aminao. Andeha ianao dia ho tantara sisa ny fotoana mamirehitra. Tsy a. Mety iza manam-panantenana. Ka roa dia zo io ny lalan'ny fahafahana amin'ity e. Tereny ity Andriamanitra ny foko e. Nefa raha afaka miaina aza mbola tsy anaiky hiaba fa tsy maintsy nijery zatovo voninahitra ny ivelan'ny faritry ny fanjakany. Zana-domoana sarobidy ianao ry Amina. Maso mangarafitra. Tsy tazana tsara feo manambaka ray ny lovy. Motsy isy anjaranao. Zandray andevy lava iny anoso ka mikaroka kilonjoka repoana. Miandro masoandro mazava vao taratry ny onja. Mova re mety ho foana fanantenana noho izay ianao hoe. Raha afako. Mahery afa misy ianao ka tsy fihinao fa mila anao.
ary aza manatino any an-debokany fa raha mbola misy andro koa tsy anadonokanao. tia mampamangy amin'ny avaka ny randrim-bavy lazao endry fa mifampitodika ny vonany hoe tsy haresy ny fahatserovana izay vavahady natao anadonona ny fisiantsika ampitao ny hafatro. Mahereza ary lofo avako mino aho fa eona tsy ho ela sika sady mavo raha teo ny mety afaka mifandray aminao ihany. Fa efa nampifantarinao azy anga ny fotsika ny fangy. Eny ry lofo a, ny andrandrana veno ana fiainana losola ka andao ary efa mandorona ny andro, andao fahateriko ianao, mbola ora maro mantsy vao ho tonga. Mahazo makaina aloha se fa avelao zany no mita nyreto fotoam-bokatra reto. Hitako tena mbola tsy dia salama tsara mantsy se zaniko. Vatana salama tsara ka na dia somary vizan'ny asa sasaingy mahazaty izy ty. Ny saina no ohatrany tsy tafatombonako. Ka inona indray ary ny tsy mampitombona ny sainy sy eo ry lofo a? Ataoko ahoana ry traka no andro fa izay nefa andevozona tahaka izao a. Tsy nonofintsika ihany anie no andevozona fa ny saintsika koa dia sakanana anapitry. Nefa anie tsika mbola mana-tsaina noho n'ireo tokoantsika ireo e. Inona ny tiany sy ambara amin'izany? Rehefa niterena hivoaka ny vavahady ny fanadonontsika hitako fa tena nanadino se. Za kosa tsy mety mangina atao tsaiko ny ranomason'ireo havana sy namana tany amin'ny tany mialantsika. Tsy ela dia adino tokoa reny fa nonona teto Madagasikara tsika nanompo ireo misionera azy fa za tonga teto dia motso ny fehezina indray ny fahafahantsika. Fa se ty ve adaly tsika anie ka efa zay ny voasoratra ho antsika, nateraka hanompo, nateraka hiasa ho an'olona ary mandrakizay zany miteza ny saina hiatrika an'izany. Raha tahaka ny se daholo no sainany zazamanga ary traka dia tsisy mihitsy izany fahafahana dradradradraina sy irairainy izany a. Ekena fa andevozony ireo razambe antsika ary mbola andevo mandrakakehitra iny indrindra izao iainantsika izao. Fa any ariana any amin'ny taonjato avy any mbola invesy fa ho mpanompo tahaka izao foana tsika. Fisainana miatrika ny zava-misy ny jereko ry lofo a, ary izay ny tokony iainana. Tsaroa fa na io anaran'izay io aza efa impiry novain'ireo andrin'ireo izay mividy an'izay dia mitaka anaranarak'izay tiany manoatra noho ny biby fiompy ao an-trano. Any ka na ny tena anaran'izay aza tsy tsaroany se intsony vao nivoaka teo amin'ilay vavahady iray lehibe tsika 12 taona lasa izay, ilay vavahady ny fanatinoana. Ny sain'se angambany mini manadino fa raha ny saiko dia ametraka fitahirizana lalina amin'ireny fiainana fahazaza tany amin'ny tanintsika ireny. Tadidio anefa fa betsaka tsika no miparitaka eto amin'ity nosy lehibe ity na dia mpanompo azy tsika. Tsy iny ve se fa ho afaka indray andro any. Mitsangany se aloha efa ty tamin'ity koa mpanolotra rano sy vatsikely so hitan'ilay miaramila viatsinaniny ery ka voatifitry ny antsim-pika eo indray. Eny tokoa hoay fantatro ry se ty zaza manga manantona mitondra vatsy ty a. Asa raha tadidiny se ny endriny. Havatsa izy mihitsy ty le tovavy sakaizany mavo anabaviko fa nailika ty sa hoviana ny nahatongavany. Sahala ny kopaka ny seny izy zany. Tsy dia anatona ty izy fa mandehana aloha makeny sady mbola ela vao tonga amin'ny anjarantsika. Misy vaovao tokoa angamba ry se nefa mampitebiteby a. Dia sanatry isoloza ho lazainy ve? Aza misaina an'izany mory se a mandehana fa manao bakimonana izy.
inona ny zavatra eny miseritra ka? Tsy araka le nahina ry lofo fa marina ny ahiahan'se mahakasika ny tatitra avy amin'ireo namantsika ny ivelan'ny fahababoana. Fa ahoana ny tatitra e? Misy ifandraisany amin'ireny fanalatazantsika omaly alina ireny ve? Misy tokoa. Kosako. Izany hoe efa fanomanana ny fitsoahantsika ato ireny ry lofo eo amin'ny 5 mirahalahy hono ireo zazamanga afababo tany amin'ny serana tsambo ka nahalala ny toerana nitazonana antsika. Mbola miaina ny naty ala any ry zareo ireo fa somary sahirana amin'ny fakana volotany. Misaotra anjanahary zany ry traka. Zahay le fanantenana fa isy fahafahana. Elahy zany lehibe saina sy tsy te asa. Eny ty tatazo maty marary ane atompoko. Mafy loatra ny kapoka nataonao aty eo. Ary angaly tsy hitanao fa fotoana ny fiandrasako ranombary kely ane izao hoe mangetaheta. Sao dia adala ry ty body ty. Tsy mahazo ndrakory alahy na kely mitehaka amin'ny lela azy hitako ane lahy teo miala sasatra foana kanefa ty asa lahy ty tsy mihetsika akory. Samy mpanjaka ny rasa lano anio. Ka kosa re tompoko fa manao tsy te salama ny izy io e. Tovolahy miritsaritsa be tahaka izao ve dia tsy salama ary boto ary alahy koa raha manampy azy eo dia azo ny anjara lava ny atao. Ary entinao aiza ary za zany? Avy alahy ty manaraka ahy e. Ka re tompoko. Tsy sahaza amin'io asa io mihitsy raha zao sandry be any lahy zao. Apetao tsara amin'ny tanana aloha ty rojo vity dia tandremo somokasany anohatra eo fa avy hatrany dia tsy heboniko amin'ny telefony ty Fa hoentinareo aiza ny sakaizako e? Rehefa tsy mahay teny gasy tsara lesy dia iny tatazo Tena ny velesiny mafy tamin'ilay vody defona ny ferifany traka dia torana tery izy. Sofany fandrombahan'ireo namana teo. Ary ty zary hoentiny aizy efa misy varavarana misokatra ty ny fahafahana voatapitra ny aiko. Tsia ryvita. Zanahary miangatra ve zato ianao e? Jereo fahafahanay, jereo zioganay mavesatra, mangirofiry ny nofo e, marary ny saina, tritra ny fo, miorooro ny vatana. Oringana ve mainty hoditra tahaka anay e? Olombelona izay zanahary Rilaina najary ny toerana nonenanay. Reheto ny fahatezeranao e, kapoira manitsakitsaka ny zony mainty ireo. Ireo nametraka ny loko ny taramasoandro, ireo misaina fa azy rery ny atao hoe fahafana. Zanahary be raha misy ianao dia asehoy ny herinao. Fa iza raha ny olona henoko miantso mafy so mitalao ato ambadika ato zany? Maizina tsy hifankahitana koa moperana ny tanana aty rehefa avy ny famaly tamin'ilay miaramila. Feon-drazavavy mitarainy zany fahinoko azy zany. Tsy de vaovao amin'ny sofiko. Aleo i manantona izay andrenesana azy akaiko kokoa. Zanahary be Tena feo tsy de vaovao tokoa. To i mavo zany tena atao inona ty amin'ny toerana lavitra ty mavo raha izany? Sa nisy fihetsika ny heverina fa nanohana ny fonotandapandray? Maninona mora domoko mora tahaka ny famantaranay ty rindriny ty e? Raha mamaly dia tena zaza manga no ao, na tsy mavo aza fa aleo izay mihitsy no ataoka. Zanahary be, mamaly vavaka ianao. Misy zaza manga mandona ato amin'ny efitra ray ato fa aleo valiko. Ary aleo amin'izay antsoina fa zaza manga tokoa le namaly aty eo. Tononona ve hoe mavo? Sa so sanatry tsy izy
aleo atsoina ihany. Mavo ihany ve? Sovy traka sa lofo? Lofo ihany ry Mavo a. Maninonao ianao? Andray lofo ary ianao maninonao? Moramora aloha ianao e. So misy mandeha. Ato amiko tsy misy na miaramila ray azy e. Avy nanaparan'ny filany sy ny kapohany ateo dia navela ny andro fahafatesana ato anaty maizina ato. Maratra ny nofoko lofo a. Potika fa malemy fahafahantsika. Lepakepaka ny hoditra izay tsatsoina fa mainty. Marary alofo a. Andray ry Mavo, onenanao ny foko. Rototrotoky ny alahelo sy ny fahatezerana amin'izato nasetry anao. Saingy tsy androda amin'ity mandavy mamefy antsika ity anefa izany na dia be azaka. Aleo mampitony fomba hiasan'ny saina. Lofo a. Efa ambifotra angamba ny haiko. Sapako mika tokana ny anatiko any ny hery efa miaritra. Marary alofo a. Afary izay anatahako izay mba tsy hamela ny nofo mangatsikako ato anaty lavabiby ato. Aza miteny an'izany ry Mavo a. Matovo tsy mpiato ambadika ao ato dia natao hanavitra anao. Na ianao hanavitra ambonin'ny sainarana bavy a. Any mbola misy mila anao e. Lofo a. Reraka neza ato e. Tsy hitanao ny dinitry ny rako, ny epaky ny tsaliko. Lofo a. Mampamangy amin'ny havako any ranata. Faly hafanandre ny feonao teto am-panariana. Mavo a. Tsy te haheno anao tsony mivetso fahafatesana. Tsy te handre ny feo anao kely fanantenana. Ekeko fa maratra ianao saingy ny saina ambony ry Mavo a. Aleo fa hitady izay hevitra hitako a hivadihako any aminao. Mavo a. Mandre avy ianao e. Lofo a. Sika fahazaza tany amin'izay nisy antsika tany tadidiko ianao. Lazaza manga vava teo atrotroko. Asa vao faton'inona angaza tamin'izany. Nolazay ny aba sy endry fa lany biby fitoloha tany anaty ala ireo raisirenao. Ary ianao no avitra izy ireo. Nanomboka teo dia sano ny taizanareo sy trakasandroko ary meny endry anarany ianao hoe lofo. Traka midika hoe mijojo, misolanga. Lofo dia tsy mifanalavitra amin'izay fa miezaka. Mavo a. Miarina. Mavo a. Aza manary ainy izany jokoko izany. Mampamangy amin'ny havako any ry lofo a. Lazao ireo taizako fa miandry any a. Eo amin'ilay vavahady ny fanadinoana no andrasako anareo. Eo tsika miaraka mamery ny indray ny lasantsika. Tsy andezahana ny mpitiana rehefa nametsika hanompo. Saingy izao ry lofo a. Mavo a. Milanao ny andrem-ba avy amina. Milanao izy fa tandindomindoza ny fanjakany Andriamanjaka tokana. Izay ianao tsara fa mpanjaka tsara fanahy sy mahay miantra. Saingy noho izy tsy ao an-toerana dia tetika ny alavitra ny ainy ny tandapa-ramanitra. Izany rehetra izany mbola ilainanao ry Mavo a. Ary mangina amin'izay moa ianao fa misy manokatra aniza ny varavarako izany. Aza manahy ianao fa ho avy tsy ho ela. Misy ta. Asa manatona akory fa mitondra fofo-mpanompo voan'ny aretina. Ary iza moa laza taminao fa mahazo lalana makany an-tempony ianao. Fa iza moa ianao e? Izy ianao no napaka ny tiako. Moly kafa ny fahitanao eto fa tsy vavitokan'ny mpanjaka izay mbola lolo avinao. Raha manitra andriny e.
tompon'ny atitro sy ny saina mpahampantezato isan-jato ny fanjakan'le mpanjaka malemy paika sy malemy fanahy mamody teo amin'ny mpanompo na ny tompony izany ny mpampiodina ny fanjakany rainao mba azo fahefana na eto aterana na ny Analamanga. Ianao tokoa ilay tandapa-panapaka mamatsy tangena indraiky mba ho alan'olona, ary mbola ianao no mitetika haka ny fanjakany aorian'ny dia ataony any an-davaka. Aiky fa kalamavo mpanompo indray ny ny tantaran'izany tany aminao nefa tsy olana fehezo io vavy io raha tsy teo ho fatiny rainao Mihevitra moa ianao izany fa angina amin'izao ary nga no avy korery ny potehanao fa tsy no avy nyreto zazamanga manompo indraiky somanao ny tsy ho zavatra izay efa mameno ny tanàna fehezinareo. Fanasian'ireo zazamanga mpanompo ireo inona loatra izany ianao ty ry Amina, sa manahody mahery ireo ka nandohalika ao anatrehana izay Andriamanitra ivavahantsika? Tsarovy fa foko avy any Afrika tambatrany ireo ny tonga nividiana mba hanompo sy asa ho antsika. Tsy ho ela nefa dia azo ny fahefana izy ireo raha araka ny tatitra ny entin'ireo mpitondra teny avy any Analamanga. Efa nifanantonana teo amin'ny mpanjaka mpivoatany sy ny gobernora fahiny fa hanao rango-poy ny fanatsarana ny fivarotana andevo, ary efa nanaiky an'izany ny mpanjaka Radama. Body vola kely ny mpanjaka ny boto hiraka, ny vola ila voamena, ndalatsoratra vitsiny ianao dia ny tandapa andalamason-dreny no ampianarina manoratra. Zara manitra rivony eny mpiresaka sy mpandresy lahatra ireo teratany vahiny mitsidika ty fanjakany Mikely Sorika, ary anisan'ny mampalaza antsika ny fivarotana andevo na mpanompo. Reny no mampiavaka ny fanjakany Andriamanjaka tokana, reny no mampidi-bola sy mitondra varotra setany ety, ireny indray no fanana. Raha misy fanjakana na foko 12 tsy mety manao rango-poy dia verimaina ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena vahiny mitady anafoana fivarotana andevo sy ny mpanompo. Andray izany ara-tsi-panahinao ilay tsy mifadi-trovany ity. Everina moa fa hanaiky moran'izany ndraiky olona tsom-piainana sy malemy fanahy raha izy, ary isan'ny miantra olona. Amin'ireo zazamanga ireo dia olombelona nofo sy raha mahalala marary raha gejaina ny nofony, ary mitaraina izy ireo fa didiko felehibe ny ataonao eto vo tsy oikaky. Tsy taitra ianao ry Amina, tsy ho ela dia andidy sy hanapaka miaraka amiko samyreto tsy misy mpanelalelana ianao rehefa matory tsara sy mandreo ambony farafara vato ny rainao. Ny vavanao izao no mamatotra anao, vavolombelona izao bainga mivadika izao no mpiasa manoloana azy. Tsy piasa toy ny mpanompo na zazamanga fa solo-toerana sy mpandimby ny mpanjaka. Azoko hitazonana anao any izany vavanao izany Andriamanitra e. Ary na zao dia zao ihany azy ianao dia ampidiniko hiatry voninahitra. Ka inona ny andrasana? Ataovy raha vitanao e. Miandry Ramanitra fa tsy ho ela dia ho mantsina ny tanàna. Betsaka ny amboadidy vao mivoaka sy midina ny lapo izao lehilahy mijojo izao Andray, sa anao na nampitraneny ny mpanjaka loloavinao izay namindra fosina takatra anao amin'izao toerana izao? Diso tetika ianao raha izany Andriamanitra. Tsy ho ela ho avy hiaraka amin'ny zazalahy zanak'andrefana eto indraiko ary angataka ny tanako io. Rehefa miova sata dia soloko andriny ianao raha ndren-Andriamanitra Tafaraisan'ny fanoro-tsivitsika raha ndrim-bavy Amina maninona raha andahoana katrodohanangana fianakaviana fety sy maranitra. Amin'izay anako ako ny fanjakany Rabeandrina sy Rafaratsaina. Sosoa hariva mandeha mivalahana ny ianao Ramanitra ka tsy haresy ny ampangoro tonga manentoento Visavisao eo ny alinao fa aleo hamonjy ny lapako. Waiza, mbola tsy mpanapaka ianao raha mbola tavelany an-dalana mpamindra fahefana raha ndrim-bavy. Verenina dia mbola tsy nanidy anao anatin'ny nitsiko ny aizy na sa ampandalovina vavahadin'ny fanadinoana koa zato izy. Aza terenao amin'ny safiditra fa nadinganjinga aza tsy nasalotra amin'ny tokoana ny kiakiraiko Inona moa no manakana tsy andinganjinga arak'ala? Ny vohatra angano tsy efa voadikako. Etsy, mandrosoa moa ratsy amin'ny efitra fandriako fa tsy hanerany ao anakatra ny kitana. Sy manofisa volana anaty rahona Ramanitra manentoento Raha Iamina indray efa elona ny nanidy vatana amin'ny kiaravasinao. Aza tao anditra fa vao mahita ratra kely vatako ndraiko dia ianao nefa ran'ny atezerany Zay aneo any ilazako hoe maninona moa raha manampatra tompary? Amin'izay tsy misy lohany izay mijojo. Ka ahoana? Anao tery vai manta sa andefa malalaka nyity zana-tomoana ikopa-kelatra? Mandehana fa apitra mamandrika fandribao Ary tidio ireo tandrina mpanomponao reto hiala tsy hitazona
avy alao le roa izy andeha teto balalana andriny ilika any aka raha-pitso anarivandro. Kare tompoko ampy izay nataonareo azy ay. Aza ny teny mafy ry mavo a lofo ihany ty lofo zandrinao. Lofo? Andray mamaly vavaka ilay zanarina tsoko efa hatramin'ny maraina. Andray ry lofo nanafaka ianao kay marary mafy ihany lamosiko ry lofo a. Jereo aloha fa misy zavatra marary be manandrifiny atoko ato. Mila mivoaka nyity zo ty tsika mba ahafantarana izay mahazo anao. Way misy inona fa inona izany vohitsako izany ry lofo a. Aiza ry mavo a? Zavatra boribory hafahafa izany. Aleo aloha azoriko ry mavo a. Karandohan'olona mihitsy izany voagasiko izany ary tsy ray fa maro be izy ireo dia hain'olona maro izany na fitato vokatry ny fandavana fanompoana tsy aratrariny. Ka inona ry lofo izy teo a? Andao re andefa inona ary ny rarahinao an'izay manakana ny lalantsika hivoaka nyity zo iaram-bato ity ary mino fa efa betsaka ireo namantsika ny ivelany ihany nanao sarinady hitarehana an'ireo mpiambina nananika ny vavahadom-bato. Misaotra ry lofo a, misaotra fa nanafitra ny haiko ianao. Mavo a, anjaranareo ndray izao no avotaka hoe efa nanome toky an'ny aorireninao aho fa tsy maintsy tafavoaka velolato anaty fandevozana nareo teny mianaka. Eny fa na dia amoizako ny haiko eo aza. Fa mbola hakanena izany tsika ary traka lasaiza. An'izy ry mavo a, ary hitany somatsara ny isam-borana efa nisy ireo iraky rain-dratra mpitolona ao antsika izay tonga aty amin'izao ary efa mihodihody anampy an'ireo zaza mangatafantsoka tany amin'ny tompon-tsambo. Rain-tratra iza? Rain-tratra dia tsy iza fa zaza-manga sy mpanompo tahaka antsika ihany saingy afaka mifampikasoka tamin'ireo misionera tonga tao analamanga tao izy ary isan'ny mpanompo mahatoky atokisan'ireo misionera izay mifandray amin'ireo andriana sy mpanjaka. Ka ahoana raha lofo mbola voababy tahaka izao ihany tsika ty amin'ny faritra ivelana analamanga? Miankina amin'izay mizaka faritra sy mpitondra fanjakana ihany io ry mavo a. Raha ny mpanjaka andriamanjaka tokona dia efa namelantsika ary ny fiverenany avy any an-davaka andrefana no mety azahoantsika fahafahana saingy io tandam-paramanitra io no isan'ny kiry amin'izao fivarotana andevo izao ka tsy mbola afa-bela aloha tsika teto. Eny tokoa araka ny teniko taminao teo dia mety tsy ho azontsika mandrakizay ty fahafahany ity raha tsy hoe tafaverina ny mpanjaka. Efa nanirakolona andraraka tangena ny rano fisotro mantsy io ramanitra tanakavanana io ka mety ho nofy ihany ho antsika ny fahafahana hatreto. Tsy ry mavo a, tsy avela korombahana izay mba fahafahana kely nomeny mpanjaka antsika tsy ho ely. Eny fa na dia nyzanany vavy tokana aza izay nitoerany foko tsy avelako viraviraindy. Andray ry lofo efa miandry anao koa ny zanaky ny mpanjaka vavy tianao izy ary lasanao ambongadiny ny fony ka mandehana fonjeo avelao aho eto fa eta mavesatra ho an'ny fahafahanao sy ireo avantsika dia mampamangy amin'ny fianakaviako any raha lofo zandroko a. Aza dia miteniteny foana rery mavo a. Efa zakaiko ianao izao ka tsy avelako raha tsy tafiditsika. Hainao koa izany any ambadika any izany efa raikitra ny kokazo lava ataon'ny mpiambina fa tonga ny hiraka nafaka atsika. Ka terititerana ery lofo zato lalany voantsika tay ianao raha teo fa venty ka raha tsy mandeha singa tsy tafavoaka izany efa tsy afaka mijojo akory. Mavo a, na hanafaka ny haiko aza dia tsy avelako eto ianao.
ka tsy hanafitra ny trakasy endry aoriana izany ianao ronofo e. Aza takalo aina tokana ny aina maro miankina aminao e. Andray ranabavy malalako, dia tsy maintsy avelako eto tokoa ve ianao hoe tery dia tery tokoa ty aram-bato ivoahantsika ty ka tsy azoko atao ahoana. Nefa mampanantenanao aranabavy fa vonjeko eto ianao a hipody ihany avy eo. Lofo zora ny lalanao dia mampamangy amin'ny havako any. Tsy le vavahady ny fanatonoana hoe ny nanala ny fahatsiarova amin'ny mavo ny fahasambarantsika tany am-piandohany. Fa izao izay renitsika izay fa vita ny adidiko anompo. Ho anareo kosa katsao ary mahita fahafana. Mavo a, inona ny lazaiko eo ny traka-nadanao e? Tsy tsy sa mamila anao a. Lazao traka fa singaza velo tena. Maika efa misy anao rahalany. Aza tao mampiova ny firalahinareo rolana tambatra ny fandehanako any akoatra. Endry Mavo a, andeha saingy mampanantenanao fa nasanatry ny vata mangatsika anao aza sisy iverenako eto. Rososina ny rivotra nanetony vavorika, ndray manitra ndray namerivero, veriteo ingam-panjaka ka nasirika an-dalam-podiana. Le tsy mifaditrovana ny finoanao ndraiko. Oka aloha, zahoana moa no nandatsaka any ainy. Moa hitanao ny ala teto a. Tsy faniny ianao e, ary pirofana meloka anao fisiko fa finoy a. Raha mbola miteny io vavako dia panganao ary anozonanao sy ny taranakao. Eny e, mbola ho avy ihany izany fa aza maika raha avako. Saingy tsy maintsy miandriandry fisaona aloha tsika vao mampiakatra anao a. Araka ny lalàna moa tsy lasa vady izay mpanjaka andimby ny zanaka vavy ny mpanjaka vao afaka milanja fitondrana ny vinatolalomena andraikitra. Fa zaza vao miana mandady nga ny fahitanao ara manitra. Sa fosany mekena manitra ka tsy mahalala n'izay landina misarako ny volony. Raha tandrimy mahay fijijy ianao andriamatoa dia fansika tsara fijojo a. Izay ray mandoaka tany. Finina moa izany atao hoe kijijy ry kalavimangy ity. Ny botsika azy ao an-damosiny ne mampijijy azy ka mampandavaka ny fansika izay tany itonany. Fa iza raha manitra ny afekijijy ka n'olo fansika zana-tsatoka. Aza be sary teny ry body volamina manjo. Ataovy izay anomanana ny fisaonam-panjakana tsy ho ela fa efa any amin'ny tady 20 refy ny nofo mangatsiaka ny Riamanjaka tokana. Andray, kiako fa tsy ambaniny sarona mainty ve ny masonao ka tsy nahay nanavaka ny aloka sy ny tandrifin-drahony. Nahoana ny dia voasariky ny any-boasary ka tsy nahalala ny makirana tendrony. Miaramila. Andray. Ity ho any any efitram-pony rindrany io mandrapatonga ny trano vorin'ny mpanjaka. Lofo Traka voafeny tanàna maty avokoa ny mpiambina ary tsy nisy na ray aza tafasoka teto an-davakivo. sary zany. Efa naneraka zazamanga lahy maro tsanganana ny tady an'izay tany fa tena tsy nahita an'izay mihitsy izy ireo. Soa tsinjoko avery anaty ampangy ireny fiavan'izay dia arabaina navita soa ny fanompona. Azontsika ny fahafahana. Azontsika fa namozana andreo tianako. Eny ireo hitan'izay manangona ny faty rehetra ireo ny ekipa sy ny iraka avy any analamangana mpanaoviny raintratra. Izay foko mitazona ny zazamanga hono ka tsy manaiky le fanarahana tsy varotan'izy ireo tsy ny mpanompo dia andefasan'ny mpijerika azy mpananimbohatra mba azo fahafahana. Eny tonga ara-potoana izy zany ko. Efa andro maro no nanomanany an'izao fanafihana tobo fanompony izao. Ay, ary nitansena ny mpifanilo ivelan'ny tobo ireny ry zareo. Ka inona ny andrasana fa tsy andao aloha hakan'ireo voagejany anaty lavabato any. Eny fa na dia ny vatana mangatsiaka ny aza sisa alaina. Aza mihetsika otsony aloha se vao mihoatsabony io rekemby io aloha ny ratran'se fa fiantitra avy any andringitrany izy io ka tonga nampy atsika tamin'ny ody maheriny.
Zany nisan'nyray nandresentsika an'ireo miaramila teny amin'ny vavahady voalohan'ny dirana nyity andavaka ty. atsiry se a tsy afaka nijanona ely tsika fa tsy maintsy miakadapa efa matypaikany ny tetika raha manitra tandapa mba handasaka ny ainandriana tompontsika ka mila misoroka n'izany tsika oka aloha e ny vaovaovarana ny raha nitatitra nataon'ny zazamanga mpitsirika dia efa ny amboa mpanjaka e zany oa ary zany no isany any amboan'io vaviantitra emboka manitra io mba hivadiany setroka miakadanitra ho lasa loko mainty marika ny fisaona mpanjakana na tsara ho heritraka ka efa zany lazaiko amin'sezanyko ny amboa ahoana ny andrimy le mba natenaina hanome fahafahana ao antsika ka zay ry se no isan'ny manahirana antsika mitanjona dia hanafitra ny mahavisoneny ary ny mpanjaka vavy amina mitraka ahoana mahereza ry se fa raha emavo dia efa tsy namantsika ntsony lofo marina zany inona zany lasain'se zany e tsy namantsika ahoana koa ny zoko vaviko fa izy izy ka efa hoe samy mihazo babo tao amin'ny trano famaizana izay ritraka ary vovoaviraviran'ireo miaramila mpiambina tao izy sady matikapoka ny voavitaveta tsy nananaina ntsony izy na dia efa avitra azy any ka nasainy nandositra ny ala lavitra ny zoy aho tena velany serery any ve le anabaviko ry lofo a vitan'izay ve ny nanary azy efa nanafatra izy ritraka mampamangy amin'ny havako ano izy indrindra ireo any amin'ny toerana ny aviantsika ny vavahady ny fanadinoana hono tsy nahatohatra ny herin'ny fahatserovana izay lasa sary farany teo imasony dray lasa ho ary lofo izay nanarinsy azy akako ny vatany a lozoka tery dia tery ritraka ary antony tsy nahafahana ny arabelona izany tsy maintsy mandavaka toerana ela dia ela vo tafiditra ao amin'ny aram-bato andray maty a le anabaviko tokana tany zovy ary zany manonga andry izany e fa ery avaizana ny imbazombana amin'ny fanjakako mpanompo elako hanonga mpanjakana mbola tsy nandro ny fiterako akory dia efa mikomy a zazamanga vahinona andeha hibody fanjakana tsy a tsy raha manitra ny atahotra kely ny sampinareo miaramila tandapo azabato laly etsy e ny fampanjaka izao manoloana ny lahy zao ka tandapa ahoana eny tompoko araka ny dida mandalana amin'ny menanay dia raha mbola tsy vady mpanjaka fahavisaina velany andrinany amboa ianao tompo dia mbola mitoetro ho tandapa ary mianatra ny mba nahita taratasy le zalahy ty a izy elahy alatra izany galona any lahy fito lavina ny avana ary tandapa galona ambony indrindra napetsaka ny mpanjaka ny amboa ary mbola ambony no ny toeranao izay tsy taizatsy akory fa nanara-diatran'ny mpanjaka enfa na dia teo ampialan'ny ainy aza tsy mbola nisy nanendry anao koa fa isolo toeran'ny mpanjaka raha tsy misy teny avaty amiko e ka ahoana inona ny ilainao ahy ianao miroso eo ambony io ve mahalala zao fitomina taon'ny zazamanga zao sa galona entina hidetahana fotsiny zato lanjainao andre matoa fito lavina ny avana aiko ka ary miaramila ko aza ny nampandrehanao fa nikomy avokoa ny loha samisy zazamanga betsaka izy ireo tamin'ny foko misy atsika no nitsangana ho fahavalon'ny fanjakana raha vao nandre ny fahalasan'ny mpanjaka izay tokony hanome fahafahana azy ireo mahazava aminao angambo izay ka noho izany dia inona ny andraikitra raisinao andre matoa fito lahy sa miandro baika avy amin'izy eo indrindritsika izao ry tandapa ny andrim-bavy any sisa ny anontoteny ka aoka mba hampanatsoana amin'ny fiko anan-doha izy ny andrim-bavy amina ve nanomboko oviana indray ny nahazo vahana ny vehivavy na ny rekemba sa vao ny ambony ny mpanjaka dia ny vavianaka no manala getatra araka ny lalana misy velona eto amin'ny foko misy atsika dia maso mandidy ny zanaka navelan'ny andrina ka noho izany dia na ianao io aza tsy afaka miteny manoloana ny safidiny araka mitadotra ny mempitaridalana mantsy dia tonga nitsedika teto ny misionera angalisy ny ampin'ny gouvernoura moresianina vatsy amin'ny nosy rahavavy nikasy izy ireo nidinika amin'ny mpanjaka sady tsy teto toerana fa lasa ny akandrefana kanefa dia tsy nyraisinao
za ve ny diso sanareo ny tsy mahay mandray resaka mova tsy mimpanjaka ny tedaviny fa tsy izay teto ambohitra kanefa dia afaka nanapaka sy ny teny ary ny solo tena mimpanjaka ianao izay fantatra ho arak'izany ny atondrehan'izy ireo fa hanafoana amin'ny fivarotana mpanompo tsia raha ny zaza mangandray dia efa ary eo fanjakako niteran'ireo ka tsy avotsy sy mandrak'izay izany ireo efa nateraka hanompo ireo ka tsy izay tolona sy fangatahana tao ampitarika azy any analamangany no andeha hamotsorako ny mpanompo enao izay fa raha ny teny mpanjaka vavy dia mifanohatra amin'izany a ka izy ary tia mpanjaka vavy lazainao fa niteny an'izany motsy ianao ny malala izay misy azy fofombadinao ve dia izay no mantatra izay asian'ny faladihany eo indrindritsika izao lasa namangy ny mpanompo any andozika itoeran'ireo zazamangy izy asa izany malala raha ho tafodina tsy hitaka ny rainko zao dia zao ihany a dia nefa miaramila hijery azy ihany ampamoaka baiko any koa mba mitsorana an'ireo zazamanga amin'ny fonjaina sy ny finoana tao ampamitana ny asany moramora aloha ianao andre matoa mbola zaza ao manoloana ny didina dia milanja galona azy ianao moa isanaraka ny baikinao ireo miaramila ireo ahoana ary nilazana ho an'izany ka manan-draha maro hoe miaramila azovy ny andanirako zao dia mijoro dia makanesa mijery ny any andezoka jereo ny zanaky mimpanjaka ka ahoana nisy nanoho ny baikinao va reo hitan'ny masonao ireo efa zatra mandray ny baiko ireo ary tsy hiotsina amin'izay lazainao tsotra ny teniko raha mbola te hijanona amin'ny toeranao ianao ekeo ny didiko dia ahoana natao traka na inenina ny mpanjaka vavy anie dia eo ambany vovon-dozy tsika ty to mihazoazo fotsiny ko miandro toromarika avy amin'ny mpampita hafatra tsika ary lofa efa nahazo vaovao tsika fa tsy ho ela dia hiditra ho andavaka ho niraky ny tandam-paramanitra zany eny ny fanokony ireo zazamanga rehetra tany amin'ny toerana nametrahan'izy ireo mpanompo ary dia efa nandefa miaramila maro be isaky ny lepoka ny ense dia ny fijanonantsika ty anaty ala ty ary ve zany dia avaolana amintsika so dia mila miakatapa ihany tsika ary arotony izay fisitahan'ny tafika raha manitra indrindray efa tonga tsy ho elo ireo nalefa namita hiraka any amin'ny ray ny tratra ny merina ka nanitsy lalana mantsy izy ireo ary nypaka nakaratra avy dia nitsenainy miaramila andradamampanjaka ny vohitra merina tsy atahorana tsony ny diany ka mbola iantin'izany rehetra zany ve vo hiakatapa ry traka marina tsy efa aloarika ny ranombarira izany ka vitsy anitsika no ireo miaramila tavelan-dapy ary raha mbola misy afondray ny amintsika dia hofongotra ny vala ray anarina fa ngatsika ihany betsaka anie ro zazamanga nidirika any andepoka fanompona any fa ny vahaolana aloha izao dia nifakanina ny dady be malandy ao avaratry manohira izy no nampy antsika ny raroty ka inona ny andrasana fa jaraina ny andraikitra ry traka na ny ranomasony mavolatsaka andavaka aza ve tsy ampitrotra ny hafanamponse lofo zandry lahako aza taitra sy mikiropaka toetra tsy nizarina ao antsika izany ny zazamanga dia olon'ny fandiniana sy ny fisainana ary nanapirofo an'izany ny fahaiza miandry nataon'ireo irak'iray ny tratrany analamanga efa fotoana ela ny tonga fa mbola nijerika sy nitazana teny ivelany nefitsika tao anatiny anie no nanaboaka ny ady ry traka fa nampiny fotsiny ny fahatongavan'izy ireny ka inona ary ny sosokevitra omense aleo tsy miandry an'ireo irak'iray ny tratrana alefa hiditra ny merina ndrao tafaverina fa ny andepoka ny miaramila ka ampananika ny atezeran'ny rahamanitra indrindra zany ary anapahany lohan'ireo lekimba zazamanga any ambalambola voafontsiny dia arosoa ary hoe izay tetim-panorina ao ataon'se ka zao hoe misy vala be fihereny izay ao antsinanany lapa misy kizo lava fara ao ka ora dimy manitsakandro ao anatiny dia tafavoaka ny fotony ary avy hatrany dia tonga ho mpivoan'ny lapany manjaka tokana azony sy antoka ve zany isan'ny ora sy fotoam-pararan'ny fanaovana sy amina fotoana io ary fanaterako azy tsy ho tsikaritro ny mpanjaka ray mandany ora lava izay mamindra miadana anatin'ny lavaka io ary vita ny fifanolora teny mamy
tsy voela akory izay fa talohany nandefasana antsika ho mpiasa ty ka tsy misy atakandrontsony izany fa makadimy ambe folona hiaraka amintsika reo lahy izo ihan'izanyko saingy mila olon-kafana ny bohatra ho tafika andrefa tanànany e amin'izay hita hoe anafika mena masoandro ny zazamanga ary tsy atao atandro be nanahary fa aleo maizimbavambilany tombony ho antsika ho any loko manga tsy ahitana taratry ny fijirehana manambohatra eny ary ka andao mizara roa ary tsika reo lahiko raisy ny 5 lafa za kosa hitarika ny 5 lana ny bohatra ho tafika andrefa tanàna eny ary ratraka rahalahiko a itsitsidina ahy eto raha maty aho ho an'ny zazamanga raha maty se ho an'ny tolona sy ny fahafahana faravelona ho an'ny fahafahana ihany koa raha tahinjana ary be se ho an'ny fialana amin'ny fanandevozana ho velona ho an'ny fahafahana maty ho an'ny zazamanga maim-bolombelona manimanitra alio mafana izany tanako izany raha be asim-bola mpanapaka fa nahoana moa no miaramilako ny resin'ny fika miny rahamanitro efa manalika ny sisim-bohatra anie ny zazamangapolony tsika nefa tsy ampyroapolona akory ny ato an-dapa tireo reo zazamanga miaraka amin'ny zanany voapaboato ireo mba andray lefona nohatra ny namany ny mpanjako nareo vahoaka ato an-dapa azy anie lasa nysitsika sanana avitena fa ny ororo no ny amaimbolon'ireo ran'ireo zazamangy manako so mivadravatra mantsy ny iran'izy ireo natoraka ny tatio avy atsinanina ka nandrakotra ny lapa tsy henonao avato ve nyredona milaza hoe ny vahavady amin'ny fanatonoana tsy nandetika amin'ny fahatsiarovana fandresena no any antsona nananasaina fiarovana tapao lohan'ireo misitrika ireo raha be asim-bola atao inona fotsiny ameny lapato ireo fa zay tsika io mitonga dia aleo faty moa ny saininao fa tsy misy vahoaka tantanina ani ianao raha andripaka an'ireo e ary inona sisa mampanapaka anao raha izay natao vera keny eny raha be asim-bola reo miaramilako nalefa hijirika tsy ho avy ratsy folo ora be fitetika ny zazamanga kanefa singam-bolo tsika lazaina vosotra va rery mpanjaka no tsy nitazona nery sa ny singam-bolo no mafy mandidy ka inona ny farahery manety ny lapa ary manao izay tazoman'izay ora folo izay tsy atao tafidy dapo ireo zazamangy ka lasa mitsangana raha be asim-bola hidio ny lapa aza manahy ianao fa efa tsara hidi ny lapa e dizy tetika nefa raha be asom-bola sy raha manitra andrena efa tafiditra andapa ny zazamanga izay nitarihako ny andro masoandro maizina dia niditra ihany koa ireo zazamanga tavely ivelany rehefa tafiditra izay tato anatiny babo ny tandapa raha manitra andrina ary vosokajo ho mpanonga-mpanjakana satria nijorova volombelona ny ampangazy ilay zanadomona tao andapa nahazo fahafahana ny zazamanga rehetra tany amin'iny faritra tsy matsinanana iny tonga ihany koa ny baiko midina avy any imerina fa foanana ny fivarotana andevo no ireo misionera ny fampiraharaha tamin'ny mpanjaka isam-poko na izany aza mbola mitonotolona hiadiana amin'ny fanandevozana avitra somatsara ny fianakaviana sisa nanamborana tsy maty ny fanompoana na teny am-perinasa na teny andalam-piadiana hikasaka ny fahafahana tanteraka ny nofonofon'ilay mpitantaranga ho an'ny zazamanga dia tsy mifarana treo akory ny ady amin'ny fanandevozany ity mbola mitohy ary mbola ady mafy no miandry ny taonjato 720 no mifarana fa azy sy mbola ady mangotraka miandry ireo zazamanga ny anitsapa dia tsy nahavoniny fahatsiarovana ny vavahadin'ny fanadonona natao andalovana hitany am-piandohana ka aminona ny tena ny aviana izazamanga foana ny fanandevozany eto rolofo a miovadika ve ny sata fanandika lalàna ny andrina maso mivadika eo anatrehan'ny satanareo andrina ny mifamofo aminay mpanompo randrem-bavy a etsy dia dio ny tanako jereo ny rako fa mena tahaka ny anao ihany aiko izany ny rahavako na babo aza raha manitra andrina mpanao didiko felehibe na foana aza ny fivarotana an'ireo mpanompo motsy toetra ny tantara sarakaty aho voalasa ianao
tongotr'ila vao tapaka ianao. Mahazo tokana mijery vao takony ianao, ary fo mitebo fotsiny fa tsy afaka miaina. Ka atao ahoana ary ny fikambanantsika e? Nareo zazamanga miandrandra aza sady daikatra ndray ianao zanaka. Eny tsy lazaina intsony ireo nanandratra anao mpanjaka vavy. Tsy tahoan-tsainy velively ny fanovana lalàna mamena isa-bokatra izay. Ary na emerina aza nanafoana ny fivarotana mpanompo saingy mbola nametraka trano fa mpanompo zahay ary tsy manandro idiny tompona. Ka ataon'ny mpanompo sy tompoina ahoana ary lofiny ara-onina raha tsy mifankatia? Mifameno ny fiainana, ny tsy maisy bika mahefatra-mbary. Zao hoe falytsika fanandresy ny tolona ho an'ny fahafahana ny tadiavinay. Tsy zahay ihany fa ianareo koa aza dia afaka atao anatin'ny teti-dratsy nokasaina. Tsy hanafoana ny lalàna velona napetraky ny isa-poko anefa izany. Hatreto mbola tsy azonareo atao ny ampiakarina izazamanga. Dia ahoana ny fitiavantsika ary lofo a? Nomeno toerana izay toerana. Nahazo tany amorontsiraka eny fa na dia lavitra anao aza dia akaiky ny foko ianao. Maleova mahalasana raha afako. Rehefa anjaranao dia atoroky ny rivotra hipody eto ihany. Fa zao aloha voatery hitarika an'ireto foko makoho ireto aho. Hamelo maso ny fanjakana izy mbola eo ambany fiadidianao. Indray andro any anefa iza ny mahalala fa mety hikambana iray sika dia ny foko sy ny fonao no lasa foko iray satria fo iray sika. Dia tsy ho adononao ve za? Amina havako. Na ny vavahady ny fanadinoana aza tsy nanadino ny antsony fo. Natolotry ny Solanga Radio FM 100 anareo teo. Ilay vavahady ny fanadinoana. Tantara tena nisy notsoahana avy amin'ny asan'ny zazamanga. Narindra ny sarobidy Rakotondravao sy Nofy Andrianjaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Riana Ramasondry sy Artoky. Niaraka tamin'ny Nofy Andrianjaka, tendry nomena Emilio sy Finoana Razana Jato.